voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izany no ahafahako mijoro vavolombelona eto ny amin'ny fanafahan'ny tompo anahy. Izaho moa izany taloha dia narary, dia rehefa narary aho dia tao anatin'ny efa taona latsaka dia narary foana. Dia tao anatin'izany ny aretina mahazo anahy izany dia rehefa marary any am-pianarana tsy mifidy toerana izany ilay izy fa marary dia torana matetika, marary an-doha, dia misy fotoana ary hoe mihetsika mihitsy ohatran'izany hoe midelira, dia tsisy olona mahavoatazona anazy any mihitsy. Dia rehefa taitra ao anatin'iny dia ny olona moa izany no mitantara hoe nanao ohatr'izao ianao, nanao ohatran'izao ianao. Dia tao anatin'izany rehetra izany dia nandeha nijery fiangonana hoe hanafaka ny tena moa izany. Dia mandeha any amin'ny fiangonana, tetezina daholo izany izao fiangonana rehetra an'izao hoe mitady hoe ho sitrana, nefa tsy ao anaty kory ilay hoe finoanan'Andriamanitra izany fa dia hoe te ho sitrana fotsiny. Dia ny farany ary nandeha tany amin'ny toerana tsy tokony aleha mihitsy, nandeha tany amin'ireny mpitaiza olona ireny. Dia nefa vao maika moa izany loza no azon'ny tenako. Dia tao anatin'izany koa nefa ny mamako izany tsy teto an-toerana, tsy teto Madagasikara. Dia tany izy tany ampitan-dranomasina no vangen'ny tompo ary nisy ny ray aman-dreny ara-panahy izay nifampiresaka taminy izay mpiandraikitra an'izao tompo masina izao. Izay izany no nanantona ny mamako dia nivavaka izy. Dia rehefa niasa ny tompo dia tafody teto Madagasikara izy, ary rehefa nody teto izy dia ny tompo no nitondra anay teto amin'izao tompo masina izao. Dia nivavaka moa izany, nanao vavaka sy fifadikana tao anatin'ny 3 jours. Dia tao anatin'izay izany tao anatin'izany nanafahan'ny tompo anahy. Tao amin'ny andro faharoa dia nangataka ny tompo hoe ahafaho aza Jesosy, trano aza Jesosy. Dia mibebaka tamin'Andriamanitra dia nangataka mamelan-keloka tamin'ny tompo dia mibebaka taminazy dia nangataka fanafahana tamin'i Jesosy. Dia teo amin'ny faharoa andro amin'izay dia nandoha be dia tsapako mihitsy nisy hery mivoaka izany tato anaty rehefa nandoha dia mivavaka ihany mivavaka dia tena nandoha be. Dia tao anatin'izay dia mivavaka hoe ahafaho tanteraka ho aza Jesosy, ahafaho tanteraka izany nangatahako tamin'ny tompo. Dia rehefa nangataka an'izay dia nahita fahitana amin'izay ohatran'ny nikipo ny masoko dia tena nahita fahitana, nahita anjelon'ny tompo be dia be nodidina anahy ary tena faly ry zareo, tena faly noho ny ohatran'ny hoe nanetry tena izany. Dia lasa afaka konkoa dia niseho tamiko ny anjelon'ny tompo dia tena voninahitra ho an'i Jesosy ireny fa nanafaka tanteraka izy tao aorian'izay dia tsy narary izany intsony fa tena afaka tanteraka dia voninahitra ho an'i Jesosy ireny. Dia tao aorian'ny fanasitranan'ny tompo anahy tamin'ny fanafahan'ny tompo anahy dia nanomboka niverina ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo lasa niverina nahita fahitana izany dia niasa tamiko ny tompo lasa nahita fahitana foana, mampiteny any tompo. Dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ny amin'ny famerenana fanomezam-pahasoavana, ny amin'ny fanasitranana izay nomeny anahy dia voninahitra ho an'i Jesosy.